feno oska sy alabato ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Candidat numéro 1 miaragam Tati miaragam Nina Tata nanday kara pifdiana vao fomarena dia fahita miparitaka manerana ny tambazo serasera ny fraude ataon'ny vovonana Irmar fa raha nahoana loatra. Ndao jerentsika amin'ity vidéo ity ny osika ataon'ny vovonana Irmar tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Tsy hita hoe aiza no hanomboana azy fa ndao atomboka antsika amin'ity fizarana vola tany Nosbe Anala. Araka ny hitantsika amin'io sary io dia eny Ankalamanjana izy ireo no mizara vola no sady manome consigne inona avy no tokony atao, inona no tsy tokony atao amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Izany hoe mividy vato ankolaka ny vovonana Irmar. Fa ny tena magaga amin'ity zavatra ity dia zao efa manao afera maloto feno osika dia mbola miakanjo volomboasary ihany. Fa nahoana? Tsara marihana fa omaly ariva ity tranga fizarana vola tany Nosbe Anala ity. Manarak'izay mampimeno sady mahasorena ny tranga tamin'ity toeram-pandatsaham-bato ity. Distrikany Osy commune Sakalalina Fokotany Ambondro. Mbola tsy nisokatra akory ny bureau de vote dia efa nahita urna efa feno ahitana vato eo amin'ny 700 eo. Misy matotovy amin'ity toerana ity sa efa zay mihitsy ny lalao maloto? Raha ny mponina amin'ity Fokotany ity dia manahy mafy hoe ny sefim-pokotany no tompona andraikitra voalohany amin'ity toedra raha ity satria ohatrany hoe efa nofenona avy tany an-trano ity vata fandatsaham-bato ity. Anareo zany mbo sy tafa tonga tao i raha io vato feno agnatin'ny irina mbo sisy avy teo anareo ao président toran'io zany président Fokotany toran'io. Ay ndao ary mazava zay misy vato eo amin'ny 700 ao agnatin'ny irina raha mbo sisy tonga fa al président toran'io avy atragniny agny dafa feno vato agnatiny ao 700 isa. Sikombakomba zao président Fokotany Ambondro. Ndao tsika ifindrany Fort Dauphin. Tratram-body omby ireo bulletin tokana efa voamarika mialohan'ny fandatsaham-bato. Raha lazaina fomba hafa dia efa précoché ireto bulletin tokana tratra ireto. Ary ity raim-pianakaviana amin'ity sary ity no tratram-body omby tamin'ity afera ity. Niezaka nanao fanadihadiana ireo olana hatratra azy hoe iza ny tompona andraikitra voalohany amin'ity afera osika ity. Naverina indroa na intelo zany fanontaniana zany fa tsy nentina maly ity raim-pianakaviana ity. Tsy fantatra hoe inona ny antony. Iza mahalala fa mety ho fanajana ny asany zany rehetra zany. Fa ny zavatra navaliny kosa dia zao natao précoché ireo bulletin ireo satria ankafizin'izy ireo ilay candidat. Lava miresaky sika. Marina vao na iza senareo iza hanareo naneriseresanao anazy iza zay hanao dezy avao da iza ny namanao nampanao tiky. Dafa zahay nama mambla raiky avao. Mambla raiky. Iza aby namanao. Zay nyeraky nanao nio taminao? Iza zany nagniraky manao an'izao hoe sonenareo fa iza ng'olo nampanao anareo hoe aovanareo précoché mialoha ty raha ty. Te handany olanina avao zay dia zay vao naovanay iny. Te handany laninareo zany nareo ko da ry aida zany tianareo olanina andeha ty tany teto zany dia hanaovanareo fagnajara sala amizao. Dia voronareo antoka zany candidat hafa. Ohatrino zany no nomenanareo taminareo nanao an'izao? Mahina safidy mbahoaka fa safidinay zany io da ino andanena anazy. Ka no safidinareo tsika sy avelanareo misafidinao raiky ve dia hanao raiky aby manao anazy manontolo. Fa izy ino amina na izy saly na izy magneza ilako ny raha natao koa raha dia isaly izy.
ifindra ny toliara atsika raikitra ny sakoroka ho toliara io maraina io raha ny marimarina kokoa dia ao amin'ny fokotany mahavatsy faharoa nampiahiahiny maro ny urna fandatsam-bato ka nangataka ny anokafana an'izany ny tao amin'ny fokotany mahavatsy 2 tsy nanaiky an'izany fangatahana zany se fokotany tsy navelan'ny osokafana teo anolohan'ny délégué de vote ny urna fandatsam-bato ka noho izay zavatra izay dia raikitra ny fifamaliana raikitra ny sakoroka ndao ndray sika ho an'ny mahajanga tratram-body omby ny alabato sy ny osika izay nataony Irmara tao mahajanga ary ny osamborin'ny mpitandro filaminana ny tompona andraikitra izay tratra tamin'izany fa ny tompona andraikitra voalohany dia tsy voasambotra araka nitatsika misary io dia mpitandro filaminana misambotra ity tompona andraikitra ity nampidirina ao anatin'ny fiaran'ny mpitandro filaminana candidat numéro 1 miaraka amin'ny Dadi miaraka amin'ny Nina tratra nanday karapifidiana ndao ijery ny osika aty andrenivohitra indray isika ity oronantsary ity dia nalaina tao amin'ny boriboritany fahatelo EPP Avarado tamin'ity bureau de vote ity dia nahitana ny tompona andraikitra tsy manana badge nefa mitetika ny anao sonia ny bulletin de vote tena hafahafa tokoa rehefa nanontaniana izy ireo dia namaly hoe nanadino nitondra badge hono izy ireo araka ny fanambaran'ireo nanatrika dia tsy délégué anankiray ihany no tsy manana badge fa presque amin'ny bureau de vote tamin'ity EPP ity dia tsy manana badge na iray aza tena hafahafa tokoa ndao ho an'ny bongo lava tsy roa mandidy isika mitaraina ny mponina mitaraina ireo mpandatsabato fa tsy ampirony carnet bulletin tokana atao antsapa-mahazo dia mipetraka ny ahiahy hoe sao dia efa nataon'izy ireo tao anatin'ny urna mialohan'ny fifidianana ireo bulletin tsy fantatra hoe lasaiza Langarone atao dia langarone areo azonao 50-50 manko ndefa tena tokony dia asona loatra zareo dia manana le délégué koa izy zareo angamo 50-50 no repaka amin'le izy dia safe zany asany atao dia asany atao mitsito dia ny problème ny eo dia vetivety ndray tao arenena iny natsony délégué amizay président pokotany dia natsy nandeha natsony niakatrany dia laza nandeha niakatrany dia rehefa niakatra avany izy miverina avany mitondra anakoroa avany mitondra bulletin anakoroa avany 50 ndray dia 25 ndray 75 zany dia izy zareo mipodra vaiza reto bulletin ity dia tsy haiko aloha izy fa aveo délégué anazavan'io dia zavatra ty caste avany dia ahoana mahatonga ty mandehandeha avany zany avay carnet 11 carnet 10 zao io reo zany le manquante reo tsy dia 8 io ndray zareo nefa magaka hoe ahoana moa zany hoe le atso avance ny amin'ny le carton nefa rehefa veona hoe maninona ny lasa natsona na panaterina na apakana zay hita tsy hita zay fotsiny ary efa zatra normal zay
dia hono président ianao ve nakanitana veny amin'ny Et complet les anakireo zany salle 2 ary salle 1 complet mbola tsy ampy zao 7-8 les salles les manques zegny efa tonga izy amizao le anakiro zay mbola tsy avy tsy misy saminato aza nge karaha tsy namaramila anazy teo aza diako aby mbola tsy ro mandidy ihany tsy ampy ny biletay tokana amin'ity toeram-pandatsambato anankiray ity manahy ny ponina sao dia misy tetika maloto ny ataon'ny préfet délégué sy sefim-pokotany nos formations amrobe folo tendre vao tonga teo préfet sy délégué ny fionana rehefa tonga teo délégué ny fiona dia nanazava tamin'ireo membre de bureau tonga teo rehetra hoe misy fanendrena anankiroa misy décision anankiroa mivoaka dia zay zany mbola mpandaminana ny zavatra io dia tsy fantatra hoe ahoana fa tsy maintsy misy miova tsy nanaiky an'izay le membre de bureau vao tendro fokotany hoe reto ny solotena lefa tany MPC dia MPC dia lefa zoro tany ireo tsy nanaiky amin'izay ireo iraiky trankorotana tonga tany atrambo commissaire sy ny polisy dia nitendry olo reo eto tsisy filaminatra raha misy olo efa voatondro reto no solono raha vao amizay niteny teo préfet dia tsy azo solono reo satria efa reo voatendry ao anomboka avaly reo misy olona mandeha dia tongotra avy any atalata amin'ny Mazarivo analatsifaka any Amparibe avaratra dia tsisy solono antsony aty lefa misolo za zao tao vice président solo ary président voulu le président ni vote zay ao mandeha zao dikan'izay zany manao numérotélé manao numérique maty atao fiorana rena zao misy tsampony carnet agnatin'ny délégué atao amin'ny fiorana ihany misy tsampony délégué ny ana carnet ety amin'ny farany dia ho resantsika eto ny oronampeo izay niparitaka tato anatin'ny tabazoatsirasira Facebook izay nahitana ny fivoriana izay nataon'ny ekipan'ny Irmara omaly makasika ny toromarika amin'ny fangalaram-bato androany oronampeo eo amin'ny 7 minitra latsaka kely ity oronampeo ity fa iazana fitinina fohifohy toy izao ny stratégian'izy ireo manakarama olona izy ireo manao mission mandatsaka vato eo amin'ny 280 isaky ny bureau ny fandatsam-bato ka ny bureau de vote folo eo no kendrena amin'izany ity mission ity dia tanterana mialohan'ny fisokafan'ny bureau de vote izany hoe any amin'ny 10 ora maraina ndao enotsika ambangovangon'ny izany oronampeo zany voix par bébé si anareo reny ministère le izy fa ampinay anareo misy élément anay andeha amin'ny foa eo awa ny tenena fotsiny na CCR 1 na CCR 2 anisany toromariten'letsika iny awa fiorafanareo tsika rehetra ihany reo tsy mamaky awa efa niteneko le izy tamin'iny dia tsy teny be alezy tsy mamaky anyzany hoe any anatin'ny bureau de vote ny anareo any anareo fampiresaka ndray izany atoketraka izany satrokesatra tsy mamaky an'le niteneniko fa ny anankiray novakina zay afaka de liste ao mifanaratsika ao anatin'izay zany tenenko mifanaritsika 280 voix dia ianareo hoe dia fanampiny koa anatin'le izy izany hoe bureau de vote folo nareo cible dia anareo dia mifidy aloha nareo dia afaka mifidy ao amin'ny bureau de vote anareo zany hoe vao vita le zavatra dia mifidy anareo fidy zay tianareo no ianareo raha fantatsareo navantoronelina hoe zay tianareo vidina rehetra ao anatin'ny mandatsaka zay tianareo andatsahanao ianareo to dia vataniko ary le resaka zay le izy mandatsaka zay tianareo alatsaka ao ianareo numéro efa fantatsareo tsy foro vagany tsony no ataoko eto fa le mission afano ety amin'ny farany isika dia masamilaza fa feno osika sy alabato ity fividianana sombavambahoaka ity
ary mampanahy ny mety isiny korontana ity toedra raha ity fa irarina mba tsy ho isy korontana ito amintsika engany mba hivoaka araka ny tokony izy ny voka-pifidianana ary zay ihany koa mamarina ny vidéo-tsika androany aza dino misabony sy manisy zay amany vidéo-tsika amanaraka indray